ry malagasy praitanyrazana, ny mpitaribato mila oraka, ny mpanao matso mila gadona, ary ny mpiady mila mpandrindra. Koa mijoreto ny tenako hilaza sy andrindra ny adintsika ao anatria ny fanomezana vola 700 tapitrisa zay nataony frantsay. Ny azafady sy ny azatsiny de efa nety ny rokabariko teo aloha, fa ny azo tsy azotsika adonona kosa de ny fanomezana voninahitra mandraka arivan'Andriamanitra ary ny fanakinana aminy ny zavatra rehetra. Tsy ho lava tary tahaka ny angoro-taorofotra fa ataoko tonodonakafo nanalakelika tonga de any amin'ny vonany. Araky ny voalazako teo de nanome vola ny 700 tapitrisa ny frantsay, ary ny andraisantsika izany de avansa izany amin'ireo onitra zay angatantsika androany. Nahoana moa ny tokony andoha onitra ny fanjakana frantsay? Tokony andoha onitra ny fanjakana frantsay satria nanjanaka atsika nandritra 70 taona. Tokony andoha onitra ny fanjakana frantsay satria na de tonga ny fahaleovatenatsika mbola tsy afaka tanteraky de Gaucherais fa nisy ny tompo-pamarana frantsay. Tokony andoha onitra ny frantsay satria na de nisy aiza ny lalàna 3491 tamin'ny 12 décembre 1978 izay milaza fa avery ny frantsay amin'ny gouvernemanta malagasy ny nosy ilepasy araky ny résolution zay voatapaka, fa tsy ndrara iny izany. Mila mandoha onitra ny frantsay satria ny teny zay nolazainy tany Emile Glorieuse de efa nitsakitsahana kitsirano zao ny fiandrianam-pirenetsika, tantsika ny resana izy manapa-kevitra. Tsy mety izany. Mila mandoha onitra izy, mila mandoha onitra izy satria nahoana ihany koa ity ny tena lehibe indrindra. Manana porofo fa efa notrandrano frantsay eto amin'ity atsotsika hoe Juan de Nova ity. Ho avokako any Facebook ny sary ny plateforme izay any Marex Sapetro mitambatra ao anatin'io. Ary vo tamin'ny 20 février 2020 izao no tsy neken'ny ministèren'ny écologie sy ministèren finance ny fanalavana ny fitrandrana zay efa nanomboka hatramin'ny 2008. Izany no resaka akiafina nataon'ny frantsay, fitrandrana tsy nisy teny rano tamin'ny tena tompony tany de isika zany. Mila mangataka onitra isika. Ny abetsaky ny onitra de angatahako ireo ao amin'ny manam-pahaizana momba lalàna iraisam-pirenena izay tarianao raha mety anao raha sitrakao raha matoa ary lettre marsone mba ho tarianao ny fametrahana ny dossier zay ao apetrakitsika sy ny rakety eo anatrian'ny secrétaire général. Angatahtsika onitra sy ao anatin'ny fitsarana mahefa ny hoe angatahan'ny fanjakana malagasy onitra noho ny fanimbazimbana ny fiandrianam-pirenena. Ka ireo 240 millions reo de ohatran'ny caution reo nataotsika hoe avance amin'ny resaka fitsarana toy izany. Mila miady isika miaro ny tanindrazantsika. Azotsika atao ihany koa ny mifanaraka amin'ny Sapetro sy Marex hoe ho tazominay ianareo rehefa vita ny négociation amin'ny famerenana ny taninay mba tsy isin'ny investissement be da be ihany après. Ary ny vola ao anatin'io raha fomba maneran-tany izany de misy ilay antsoina hoe pako. Ny pako de fanomezana ho an'ireo olona zay trandraka ao anatin'ny 240 millions io de dretiko fefa misy ilay ntenendrareo hoe tsy averina karazan'zay. Ary ny mahatonga atsika hiady izao de ho an'ireo tanora, ho anareo tanora no mampiady anay indrindrindrindra ohatran'izao. Na de voahozongozona aiza ny fiainanay de tsy maintsy miady izay ho anareo. Ny antony iaditsika izao de ho an'ireo taranaka ny oriny satria isika izao no miady mba tsy halasan'ny body ny arenatsika. Koa mila mijoro sy mirahina isika satria ny valala ny akanga maro tsy vakina mo. Ary mila ampiasaitsika izay fahendrena izay. Ary rehefa tonga ny any orina kosa de ataoko mafana ny fonareo tanora mba hianatra, hitrandraka ny erentsika. Iza manokana efa nianatra momba ny fitrandrana sy ny fanodonana ny rovisy miboksika mba hahafahana mitrandraka izany amadika vola sy asa ho atsika sy ny taranaka. Ianareo kosa mila mianatra momba ny petrôla sy ny gaz mba hitrandraka izany ho atsika sy ny taranaka. Isika no miaro ny tanindrazantsika, isika no manasoa ny tanindrazantsika satria tsy ny hafa akory
fa ny hafany de ho tonga any de ny hitrandraka sy ny hameno posy mamaky azy de manome vola be mipitondra mba ho fanampena maso. Fa isika vahoaka mila mijoro sy mifanometanana mba hiaro aroena maro zay ananatsika. Koa mijororo malagasy fa ny tanindrazana mila rovana hatramin'ny aina farany, ary ny tanindrazana tsy atakalo tsy amidy volo satria masina ny tanindrazana.